Tokony video hafa no navokako androany fa nahazo vaovao anankiray za tiako zaraina amintsika mahakasikasika ny Divy Loterie 2027 de mbola hanao vidéo amin'ny atsipiriany mahakasikasika an'le vaovao fa te hampahafantatra antsika fotsiny hoe mety efa hisokatra tsy ho ela izy io satria efa betsaka antsika teto no mety efa niandry fatratra hoe aroviana ihany ary ty Divy Loterie 2027 ty no hisokatra. De io vaovao io mbola tsy miteny hoe roviana le izy no hisokatra fa raha arak'le ino ty izy ty le fizotran'le fivoaran'le izy zany de mety efa andro sisa no isaina satria io notification azoko io de momba ny raha efa mpanaraka amin'ny pejy efa ela isika de niteny za hoe nahatony zareo ny resaka Divy Loterie rehetrarehetra satria misy sivana maro ho apetraka zareo zany amin'ny fomba fandraisan'ny olona anankiray anjara amin'ny ty resaka Divy Loterie ty de efa vitan'zareo zay zany hoe ny implémentation zay zavatra rehetrarehetra zay zany efa nifinalisen'jareo de efa namoaka communiqué zareo de niteny zareo hoe amin'ny fahafolon'ny volana avril no miatra zany ny implémentation an'ny process vaovao nataon'jareo. Somary mampiasa voambolana amin'ny teny baiko satria zay no haingaikaingana kokoa zany de raha naharaka tsara koa tsika nanaraka tsara ny pejy de tany aloha tany nanazava hoe ireto no antony de antony anankiray zay fanaovana implémentation process vaovao zay de ao anatin'io de le misy an'le hoe lasa mandoha vola ny fandraisana anjara de le izy tsy de hoe vola be fa $1 mety vola be le izy ho antsika malagasy fa mila manana an'izay $1 zay zany raha ohatra ka te handray anjara. Ankoatran'izay de ao anatin'le processin'jareo de lasa takiana ny manana passeport zany rehefa mandray anjara misoratra anarana de mbola ho hazavaiko zay rehefa tena andeha amin'ny atsipiriany am'le document be lava be nalefan'jareo fa ny azo tenenina fotsiny aloha eto de hoe am'le resaka passeport de ny olona na le antsoina hoe main applicant le olona mitondra an'le application ihany zany no tsy maintsy manana passeport rehefa manao an'le application de ho ameko antsika le lien fa mbola ho hazavaiko le izy amin'ny atsipiriany any aoriana kely ihany fa te hampahafantatra an'izay vaovao zay de raha ohatra ka te hamaky an'le communiqué isika sy le lalàna vaovao de ataovy eo amin'ny comment eo ny hoe DV 27 USA DV 27 USA fa tonga direct any amin'ny MP-anao any ny lien momba an'io mety afaka mikaroka ao ianao fa somary sarotsarotra ny azahoanao no hitadiavanao anazy satria azoko ty lien ty tamina namana avocat zay misehatra eo amin'ny resaka fifindramonina de zay no tiako resahana androany fa de amin'ny manaraka indray masotoa.